Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. indray mandeha dia nisy tovolahy ekosea atao hoe Makay niala tao an-trano iray aman-dreniny mba hanohy ny fianarany any amin'ny sekoly ambony. Nanome baiboly azy ny reniny, ka teo amin'ny pejy voalohany amin'io baiboly io dia nasiny ny anaran'ny reniny sy ny anaran'ilay zanany lahy, ary andininy anankiray avy tao amin'ny soratra masina. Nandroso dia nandroso ny fianaran'ilay tovolahy ka tonga dokotera malaza lehibe ny hopitaly ny Edimburg izy. Nalaza traizatraiza ny fahaizany mandidy. Nampalahelo anefa fa lasa tsy mpino an'Andriamanitra dokotera, ka voafidy ho lehibe ny fikambanany mpanao an'Andriamanitra ho tsy misy tao amin'ireny vohitra Ekosy. Nahatsiravina tokoa ny ara-tsiam-pitondran-tenany tamin'izany. Indray andro dia nisy lehilahy anankiray naratra mafy nentina tao amin'io hopitaly izay niasan'ny dokotera Makay io. Gago dokotera Makay fa na dia torotoro aza ny tenan'ilay lehilahy maratra dia endrika miramirana no hitany taminy. Nanontany ny dokotera Makay ilay lehilahy maratra nanao hoe, dokotera, ambarao amiko fa aza misy afenina izay zavatra fantatrao ny amiko. Dia hoy dokotera namaly azy, tsy mihoatra ny ora 3 sisa no fotoana havelomanao. Voamaika miramirana ny endrik'ilay naratra raha nare izany. Tsy nampitahoatra azy kely akory izany hoe ho faty rehefa afaka adiny 3. Dia hoy raha lehilahy tamin'ny dokotera Makay, mo azonao atao ve dokotera no maniraka olona mba ho any amin'ny trano ipetrahako ka aka ilay boky inona ho dokotera Makay? Raha vao miteny fotsiny ianao hoe boky amin'ilay olona izay hipetrahako, avy hatrany dia fantany dikan'izay. Eny ara ho dokotera. Rehefa avy nandefa nihiraka naka ilay boky dokotera Makay dia lasa nijery marary hafa, nefa tsy afaka tao an-tsainy mihitsy ny teny naverimberin'ilay lehilahy maratra teo am-bavahoana amin'ny fahafatesana hoe vonina satria manana an Jesosy. Noho ny afaka ora vitsivitsy dia niverina nakeo amin'ny raha lehilahy naratra dokotera Makay. Efa maty raha lehilahy tamin'izay, ary dia nanontany an'ilay mpiara-miasa taminy dokotera Makay hoe, mo efa azo ny ve ilay boky talohan'ny nahafatesany? Eno ilay mpitsabo namany, efa azo ny talohan'ny nahafatesany boky. Ka inona ilay boky e? Ngamba kariniany volana any amin'ny banky matoa nampanalay ny aingana talohan'ny nahafatesany ka? Hoy dokotera. Tsia, hoy ilay mpitsabo namany, jereo fa nasisiny ao ambany ondanao ilay boky. Dia nalain'ny dokotera Makay ilay boky, ary tsy inona izany fa baiboly. Nosokafan'ilay baiboly ka indro hitany teo amin'ny pejy voalohany ny soratanany reniny, dia ny anaran'izy mianaka sy ny andininy anankiray avy tamin'ny soratra masina. Tena ilay baiboly nomeny eny hafahiny ity, saingy namidiko mba andohavako vidin-java-pisotro. Avy hatrany dia lasa niditra aingana tao amin'ny efitrano nisy azy dokotera, ary nandohalika sy ny talao tamin'Andriamanitra mba hamindrano fo. Novalian'Andriamanitra ny vavaka nataon'ny dokotera Makay, ka tonga olom-baovao tao amin'ny Kristy izy. Tonga mpitoron'ny filazantsara mafana fotokoa dokotera Makay, ary nalaza indrindra izy tamin'izany. Hoanao koa, aza sasatra mamafy ny filazantsara ny famonjena ho an'izay rehetra manodidina anao, fa ho hitanao ny vokatra izany, na ho ela na ho haingana, arak'izay voasoratra ao amin'ny toriteny 2:20, ny 1 manao hoe, atsipazo eny amin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela.
rato iazava hitako ny teninao raio nandramako ho fiainako tsapako fa tsara sady mahaso teny mitondra fiadanana marina tsisy kianina velona sady mahery tony saba jarole Io fassaro bidi amikyo sa ci teni su mahafali sai manuva fussi fanai kamitari chahanoni marina kuresi chuompi falina yanara kuompi tsikina nandamandra kiza tarika Anita Aspiani hitako ny teninao raio tsy azo analana nampinako ampio anay zanak'olo mbelona teny natao ho torinako maneraniza tontolo izao manome fanantenana azo anto ka maharitra fanai kamitari chahanoni marina kuresi chuompi falina yanara kuompi tsikina fafia nandamandra kiza Io fassaro bidi amikyo
mialilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Jeremia 3. Fa hoy izy, raha misy lehilahy misobady ary efa miala raha vehivavy ka vadin'olon-kafa, moa mahazo miverina amindray va raha lehilahy? Tsy ahaloto tokoa va zany tany zany? Fa ianao dia efa nijangajanga tamin'ny tsakaiza maro, ka moa ahazo miverina amiko va ianao, ho Jehova? Andrandrao amin'ny tendrombohitra mangadiady ny masonao, ka jereo, taizany tsy nandrian'olona taminao. Teny an-dalambe ny andrasanao azy, toy ny arabo any anefitra. Ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao no nandotonao ny tany, ka dia voasakana ny orana amin'ny vatravatra, sady tsy tonga ny farahorana. Ary ny andronao dia andron'ny vehivavy janga, ka tsy manan-kenatra. Moa tsy hitaraina amiko va ianao amin'izao sisy izao hoe, ry raiko, ianao ny nahazatra hatry ny fony ambola tanora? Ho tezitra mandrakizay va izy? Hitahiry fahatezerana hatramin'ny farany va izy? Indro efa niteny toy izany ianao, nefa nanao zany ratsy izany ihany, ka nahatanteraka izany. Ny amin'ny nanarinan'i Israely sy ny mbola handraisana azy indray. Ary hoy Jehova tamiko tamin'ny andro najakan'i Josia mpanjaka, moa efa hitanao va izay nataon'ny Israely mpiodina, niakatra ho eny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy ho eny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy, ka nijangajanga teny. Ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra izany izy, dia hiverina amiko. Kanjo tsy niverina izy. Ary Joda mpivadika raha vaviny dia nahita izany. Ary hitako fa na dia efa nisaorako aza Israely mpiodina, ka nomeko taratasy fisaorana noho ny fijangajangany, dia tsy nentina tahotra Joda mpivadika raha vaviny, na dia izany aza, fa nandeha nijangajanga koa izy. Ary tamin'ny fiorakorahan'ny fijangajangany no nandotony ny tany. Ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny hazo izy, fa na dia izany rehetra izany aza, dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika raha vaviny, fa tamin'ny fiatsaram-bela tsy ihany, hoy Jehova. Ary hoy Jehova tamiko, Israely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa no Joda mpivadika. Mandehana ka toroy manatrika ny avaratra izao teny izao hoe, miverena ianao ry Israely mpiodina, hoy Jehova. Tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho, hoy Jehova, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny helokao, fa tamin'i Jehova Andriamanitra ao ny odinanao. Ary nivezivezina kany amin'ny afo ianao, teny ambanin'ny hazo maitso rehetra, fa tsy mba niaino ny feoko ianareo, hoy Jehova. Miverena ary zazam-piodina, hoy Jehova, fa izaho ihany ny vadinareo, ary angalako iray tanana ianareo, soroy isampokony, ka hoentiko anyziona ianareo, dia omeko mpitondra araka ny sitrapoky ianareo, izay hitondra anareo amin'ny fahalalana sy fahendrena. Koa rehefa mitombo sy mihamaro amin'ny tany ianareo, dia amin'izany andro izany, ho Jehova, no tsy hanaovany intsony hoe ny fiara ny faneken'i Jehova, ary tsy ho saintsain'ny akory izany, sady tsy ahatsiaro na homanina izany izy, na hanao fiara intsony. Amin'izany andro izany no hanononana ny Jerosalema hoe seza fiandrianan'i Jehova, ary ivory ihany ny jentilisa rehetra noho ny anaran'i Jehova any Jerosalema, ary izy tsy handeha intsony araka ny ditry ny fo ratsiny. Amin'izany andro izany ny taranak'i Joda sy ny taranak'i Israely dia hiara-mandeha, ka hiara-tonga avy any amin'ny tany avaratra izy, ho any amin'ny tany nomeko ny razanareo lovany. Ary izao efa nanao hoe, fa ataoko isanjanako ianao, ka omeko tany mahafinaritra,
dia lova izay tena endriky ny firenena. Eno izaho, ianao anao aho hoe raiko ka tsy hiala amin'ny fanarahana ahy. Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'lahy dia toy izany tokoa no sitahinareo niala tamiko ry taranak'Israely, hoy Jehova. Injay feorehany atendrim-bohitra mangadiady dia fitomaniana amampitaraina ny zanak'Israely, fa nivilivily tamina lehana izy ary nanadino an' Jehova Andriamaniny. Miverena ianareo ry zazam-piodina, fa hositraniko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao zahay, fa ianao Jehova no Andriamanitray. Foana tokoa ny orakoraka any amin'ny tendrim-bohitra sy ny avoana. Marina fa ao amin'ny Jehova Andriamanitray ny famonjena ny Israely. Fa lan'ilay mampahamenatra hatramin'ny fahazazanay ny zavatra efa nisasarany razanay, dia ny ondra manosiny sy ny ombiny, ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Aoka ahandro eo amin'ny enatray zahay, ary aoka hanarona anay ny fahafahambonina hatray. Satria tamin'ny Jehova Andriamanitray no efa nanotanay, dia izahay sy ny razanay hatramin'ny fahazazanay ka hambaraka androany, sady tsy niaino amin'ny feon'i Jehova Andriamanitray zahay. Antoko-pihira ny oby farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka ianay, fa niakaiky indrindra Jesosy ilay tompona. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy izao e, famarianao tokoa antsory. Aza misalasala tondony ilay izy izao, indre favononizy iaino mivavaka. Aza mirenireny mitady izay tianay, aza avezivezy mifosy fanahina, fa niakaiky indrindra dia Jesosy lay tompona. Tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy izao e, famalianao tokoa antsory. Aza misalasala tondony ilay izy izao, indre favononizy iaino mivavaka. Tsy efa WR koa ny zazara andao balaky.
azamiretirety mitady ny tenaso mivolasiarena de samy olotoko katsao mitsaindrindra mitoetra mandrakiza tananakanto loatra mitoeranao latriza ireno tsaindrindra tsara mandrakiza tsy mba vidiambola fatolotry ny raha hoanirehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy avino fa samy mosambatra AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana fifaliana ho anay indray ny miaraka aminao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminao eto indray ny namanao Elion. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra dia tsara ny ahafantaranao fa ny fandarana rehetra mandeha amin'ny onjapeo ny radio adventiste maneran-tany ao anatin'izany ny sampana teny malagasy dia azonao hiverenana amin'ny fotoana rehetra ny mihaino azy ary azonao alaina maimaim-poana ihany koa amin'ny alalan'ny internet. Tsy voatery anana ordinateur ianao vo afaka manao an'izany fa amin'ny alalan'iny findainao iny aza dia efa azonao atao tsara zany raha toa ka afaka mifandray amin'ny internet na ny trano kala-pifandraisana ny findayanao ary ny finday rehetra amin'izao fotoana izao ny akamaroany dia ahafahana manao an'izany avokoa. Tsy lafo velively ny saran'izany ho an'ireo olona efa manao izany isan'andro. Marobe no efa manao an'izany maneran-tany ary be diaibe ny efa manao an'izany eto Madagasikara. Tsy ny teny malagasy ihany no azonao enoina sy alaina maimaim-poana fa misy teny pirenena marobe azonao isafidianana koa ao. Indroary ny adresy raisy tsara www.awr.org www.awr.org. Rehefa tafiditra ao ianao dia afaka misafidy ny fiainona ireo fandarana rehetra izay tianao enona. Azonao atao koa ny miantso anay na manoratra aty aminay raha toa ka misy fanampanazavana tianao azo mikasika an'izay. Eny ary milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay aloha hangataka ny fanohanana sy ny fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra isika. Raha inay izay ny an-danitra misaotra anao izay satria omenao tombonandro. Tsy mendrika an'izany izay kanefa omenao an'izany ka dia misaotra anao. Ampio izay mba hay anararoatra ny tombonandro tsirairay omenao anay mba ahafahanay manararoatra mianatra koa ny teninao manovo ny tsara indrindra avy aminao satria miantoka no avinay eto amin'ity tany ity sy mandrakizay izany ka dia angatanay ny fanazavantsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irahantsika malala fa samy miezaka ny hafantatra ny ho avy sy ireo anton-javatra samihafa miseho eto amin'ity tany ity sy izay mety ho fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny olona rehetra, indrindra fa ireo manampahaizana mpikaroka.
hatramin'izay nefa ka hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy ny faminaniana voalazo amin'ny baiboly irery ihany no mbola voampirofo fa marina ny fahatanterahany, marina ny voalazany. Ny sisan'izay dia tombatombana ihany ary betsaka ny olona voafitaka izy ireny. Anisan'izany ohatra ny faminaniana malaza indrindra izay nilaza fa ny farany volana Desambra 2022 ny faharandro araka ny faminaniana Maya. Dia fantatsika fa tsy tanteraka izany. Dia mbola maro ihany anefa ny olona mino an'ireny faminaniana samy hafa ireny. Na dia efa fantatra aza fa izay lazain'ny baiboly ihany no tanteraka raha baka teny hatramin'izao. Koa satria ny baiboly ihany na ny tenin'Andriamanitra no azo antoka dia aleo manetry teny, aleo manetry tena mandinika sy manaraka tsara izay voalazao mba tsy hanenenana. Ny rahantsika nianatra teto ny amin'ilay faminaniana malaza nasehon'Andriamanitra any Daniela mpaminany izay efa nianarantsika teto amin'ny Daniela 7 ary mifanindra andalana tsara amin'izay voalazo amin'ny Daniela 2 ihany koa. Tanteraka arabaky teny avokoa ireo faminaniana ireo ary mbola eo ampiandrasana ny fahatanterahany toy ny isika izay ampahany vitsymonja sisa, ireo ampahany farany sisa tavela tahaka ny nahatanterahany ireo rehetra teo alohany anefa no tsy maintsy ahatanterahany ireo. Ary rehefa mamaky tsara ireo faminaniana ireo ianao dia ho talanjona amin'ny fahitan'Andriamanitra meloa ny fizotro ny tantara. Tsy maintsy ho farana an'Andriamanitra ny asa efa natombony amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ny fahotana izay miteraka izao loza mahatsiravina maneran-tany izao. Manasanao ary zahay hanohy ny fiarah-mianatra aminay mikasika an'ireo faminaniana ireo. Andeha hodinitsika ho jerentsika akaiky ny fomba fanehoan'ireo sarim-biby ao amin'ny Daniela 7. Sarim-biby izay tandindona ihany. Maneho an'ireo firenena nanjaka ny fandimby tamin'izay fotoana izay. Hiverina ny amin'ny andron'i Kristy sy ny fivavahana kristianina tany am-boalohany isika, rehefa vita izany dia ho hitantsika fa nisy fahefana anankiray nipoitra izay niezaka nanova ny didin'Andriamanitra. Tsy magaga ny fisian'izany satria tsy mipetrapotsy ny Satana manao izay amtahana olona maro hiaraka ho fongorana aminy amin'ny farany. Izay ngeno antony ny hoe hiady amin'Andriamanitra dia efa resy izy, fa ny antony ady amin'izao fotoana izao dia ny fisontonana antsika olombelona mba hiandany amin'Andriamanitra na hiandany amin'ny Satana. Efa fantatsika hatrany amin'ny voalohany fa mpandainga Satana, kanefa dia maro ihany mbola voafintany sy voafitany. Ka dia tsara ny hafantaranao an'izany sy hamerimberenana aminao fa akaiky ny fahamarana an'Andriamanitra ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Tsy maintsy fongorana Satana, ka izay rehetra manaraka azy dia ho fongotra miaraka aminy. Andeha ho jerentsika ny fomba filazan'ny baiboly miloa izay hitranga mba ahitantsika mazava tsara ny fomba anamafisany tantara ny tena zavany sy eo marina. Hitantsika ny fizotro ny tantara eo ampandiavan'ireo biby maneho fanjakana ireo ny lalan'ny vanim-potoana. Vakitsika ny ao amin'ny Daniela 7:4. Daniela 7:4. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatra ny voromahery izy. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Tahaka ny liona manana ny elatry ny voromahery no ahitana n'ilay biby voalohany eto. Tandindona izany ny fanjakan'ny Babilôna no aseho amin'izany liona manana ny elatry ny voromahery zany. Aiza ho aiza moa no misy an'i Babilôna? Ao amin'ny firenena moderan'ny Iraka amin'izao fotoana izao ny toerana misy an'i Babilôna fahiny. Eo amin'ny 450 kilometatra atsimon'ny Bagdad, eo zany no misy azy ara-jiografia. Rehefa nandavaka nandritra ny fikaroana nataony tao Iraka
ireo manam-pahaizana mpikaroka mpahay fahagola izay antsoina hoe arkéologue amin'ny teny frantsay dia nahita sarina liona manana elabory mahery izay nosokirina izy ireo teo amin'ny mandany Babilôna fahiny. Vitsy ihany no tsy mahalala fa famantarana ny Babilôna ny liona izay manana elabory mahery. Zao ny voalazan'i Jeremia mpaminany mikasika ny Babilôna no amin'ny Jeremia 4:7. Jeremia 4:7. Misy liona miakatra avy any anaty kiritrala ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga. Dia izao koa lazainy eo amin'ny 7:17 amin'ny Jeremia 4:7 ihany. Ary tahaka ny tadio ny kalesiny faingana noho ny voromahery ny sovaliny. Araka ny voambaran'i Jeremia dia efa miainga handravan'i Jerosalema Babilôna mpanimba ny firenena tamin'izay fotoana izay. Efa famantarana ny Babilôna fahiny zany liona manana elabory mahery izany. Fahefana lehibe nanapaka tamin'ny andron'i Daniela i Babilôna tamin'izay fotoana izay. Nitsangana nandimby azy indray aveo ny firenena anankiray hafa satria araka ny voalazan'ny faminaniana nomen'Andriamanitra ny Daniela ihany dia tsy hanapaka mandrakizay an'izao tontolo izao akory zany fanjakana Babilôniana izany. Dia izao ary no faminaniana ao amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5 milaza an'izany. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolantehezana 3 teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana omana nofobe. Mario tsara fa toy ny bera mampisondrotra ny ila tenany nahitany Daniela lay fanjakana faharoa nandimby any Babilôna eto. Izy io fanjakana io Mediana sy ny Persianina izay nandresy any Babilôna. Dia tanteraka arabaky teny teo amin'ny tantara koa zany faminaniany Baiboly zany. Ity bera nampisondrotra ny ila tenany ity dia mampiseho ny fanjakana Persianina manokana izay nandravany Babilôna voalohany indrindra talohany nanapahany any Medi ka natonga ny anarana hoe Mediana sy Persianina. Inona ny voalaza fahita teo ambavan'ilay bera? Taolatehezana 3. Rehefa nanapaka an'izao tontolo izao ny Mediana sy ny Persianina dia babo ny aloha Babilôna. Avy eo izy dia ny anavaratra dia nahazo ny fanjakan'ny Lidia, dia ny anatsimo dia namabo ny fanjakan'i Egipta indray. Ireo firenena 3 ireo, Babilôna, Lidia ary Egipta, no asehon'ilay taolatehezana 3 eto amin'ity faminaniana ity. Mazava ny faminanian'ny Baiboly ary mahatalanjona zany. Tanteraka arabaky teny daholy ary manaiky an'izany ny mpahay tantara rehetra na kristiana izy na tsy. Dia manasanao izay tsy hanapaka mihitsy ny fiarah-mianatra aminay mba hampitombo ny fahalalànao ny marina izay iaro anao tsy ho voafitaky ny fampianarana diso ary indrindra ho vonina hiatrika mipatokiana ny hoavy rehetra. Mandra-piona manaraka indray ary. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Antoko-pihira ranomasina fitaratra idosy. Andehira itory ny filazantsara amireo tsy mbola mahalala ity famonjena tsy vidiana sy izay mboly sehoany orina mampiomana amin'ny igasika ara manirana nasakantsara na dia mbola misy azy ireo minitsy mahazaka satria ono tantarefa nazatra isika tsy maintsy manambara ny afaotry ty filazantsara. Andehira itory ny filazantsara amireo tsy mbola mahalala ity famonjena tsy vidiana sy izay mboly
sikahara kanira mandraisako anjara na de mbola misy azy ireo minitsy mahazaka satry hono tantara nahazatra isika tsy maintsy manambara any afatry ty filazantsara. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Izao no fotoana tena tsara ko mahay zare mandray anjara andeha hihira 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 trany andeha hihira hihira hatrany reny misy anaovany zany isika tsy maintsy manambara any antsony ty filazantsara. Izao no fotoana tena tsara ko mahay zare mandray anjara andeha hihira 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 trany andeha hihira hihira hatrany reny misy anaovany zany isika tsy maintsy manambara any antsony ty filazantsara. Tau di malina mizanu na mizawu tiana barani di filazantsara fauna diva lai tantara mua benzi ufalira mizeri raka fita ireu sechiaveri dunia fasce ti filazantsara 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 oh ira filazantsara oh ira filazantsara oh ira filazantsara oh ira. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. ampifaliana indray no iara-bananao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay amin'ny alalan'ity fianarana baiboly mitohitohy ity. Fa zay fa tafaraketo indray isika melohan'ny fiaramianatra ary dia manasanao izay hivavaka. rainay tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao izay mandahatra ny fotoana ianao ahafahanay mamaky mandinika ny teninao hitombonay ho amin'ny fahasoavana sy ny fahalalananao. dia taio indray izay androany raha iaraka andinika ny teninao eto omehoanay ny fifaliana sy ny fahafinaretana amin'ny fanaovana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. efa hitantsika teto namana kalebandriantsikivy ny hoe ny fahatanterahany faminaniana mipirofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia izay nampanantenaina. androany sika dia hianatra an'ireo faminaniana voalaza mahakasika an'i Jesosy tao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahany aty amin'ny testamenta vaovao. manasanao ary izahay hiaraka andinika ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany. nanao ana kosa namana kalebandriantsikivy ny nandavana an' Jesosy. ya andeha jerentsika ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha Isaia 7:17 Isaia 7:17 natao tsinotsinona sy no lavin'ny olona izy. Nanahoana natanterahany izany tao amin'ny testamenta vaovao.
jaona toko voalohany andiny ny faraka amby folo jaona toko voalohany andiny ny faraka amby folo tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy hatramin'ny namadiana an' jesosy sy ny volana madiana an' jesosy raha dia efa voalaza ny faminaniana ary dia tanteraka ihany koa zany ohatra hoe vakitsika ny salamo fa 2:7 salamo fa 2:7 manambara toy izao eny ny sakaizako izay mahatoky ahy sady ny hinana ny haniko no nanangana nombelahy tongony hamely ahy dia hoy izaho taminy toy izantsika eo amin'ny Zakaria 12:12 ny vakiteny Zakaria 12:12 dia hoy izaho taminy raha tsara eo masonareo dia omeo any karamako fa raha tsy zany dia aoka ihany ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy 30 ny fantanterahan'izany faminaniana zany ao amin'ny testamenta vaovao indray no jerentsika Matteo 4:4 sy ny 5:10 Matteo 4:4 sy ny 5:10 ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe omenareo otrinina anolorako azy aminareo ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Mahavariana tokoa zany na manaritiana fa tena voasoratra miro tokoa ny tantaran'i Jesosy. Ahoana indray ny amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana. Zao no faminaniana voasoratra taloha elabe. Salamo 2:12 Salamo 2:12 manindrona ny tongotro amantanako izy. Nanahoana natanteran'izany tamin'ny testamenta vaovao. Lioka 13:13 Lioka 13:13 dia azonao vakiana koa ny Jaona 20:15 ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoha izy dia teo no namonony an' Jesosy. Ary hatramin'ny voahan' Jesosy avy tao am-pasana range kalebandriatsikivy dia efa voalaza ny faminaniana taloha dia tanteraka izany ety amin'ny testamenta vaovao ohatra hoe hijeritsika ny ao amin'ny Salamo 112:10 Salamo 112:10 manao hoe fa tsy fohinao ho any amin'ny fiainana tsy hita ny aiko tsy hamela ny iray masina ho latsaka ao anatin'ny lavaka ianao. Nanahoana ny fahatanterahany asan'ny apôstôly 2:13 sy ny 2:13 asan'ny apôstôly 2:13 sy ny 2:13 ko raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafohy ho any amin'ny fiainany tsy hita izy ary nofony tsy ho tratry ny loha. Zany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izay rehetra. Efa voalaza ny faminaniana tany amin'ny testamenta taloha ny mahakasika an'i Jesosy ray manontolo ary voavaly izany tanteraka aty amin'ny testamenta vaovao. Tena mahafinaritra izany tantara izany satria mahakasika antsika izany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Manapetra ny zavatra rehetra izay ny fotoana azontsika niarahana androany. Andeha ho faranantsika mivavaka ny fotoana niarahana teto hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro tsapanay amin'izany fianaran'izany fa tena tianay tokoa ianao na dia nanjositra ny ala taminao izahay noho ny fahotana. Ampio izay mba hatsapa izany fitiavana izany ka hitodika hiverina aminao satria mazava ny vahaolana avy amin'ny nanoloranao an' Jesosy isolo ny elokay teo amin'ny azy fijaliana. Tsy tantara tongatonga ho azy zany na tantara ny foronina fa efa voasoratra fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ampio izay mba anaiky ny fipetra amin'ny famonjena omenao ao amin'ny teninao. Da io ny mpiaino tsiraray avy izay niara-nianatra taminay oka mba hanan-kery ao aminay zany teny izany ka tonga anay tolo-batana ho eo amin'ilay hany-pamonjy izao tontolo izao dia Jesosy Kristy. Ampimany izay hiomana aminy satria ho avy tsy ho ela koa izy handray ireo izay nandray izany famonjena izany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
ravin'oliva ambany ala. nangoraka zao faoriny zao fa ny fobe fity ka naleony nandao ny lapa tenidina tety tonga teo aminy azy izy fireo sy nety nandray ka naleony nandeny tady toeraka findray zaove anisany zany zaove anisany zany kazao fantrany zao fa ny fombola ty ka naleony nandeny ady itady lainany tonga teo aminy azy izy fireo sy nisy nandray kafindray zaove anisany zany zaove anisany zany AWR téléphone 034 06 797 62 nangoraka zao fitsaliny zao fa ny fotenaty teo aminy azy izy fireo sy nety nandray ka naleony nandeny tady toeraka findray bove mba rariny zany ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Manasanao iara-dalina ny tenin'Andriamanitra izay miompana amin'ireo lesona ao amin'ny bokin'ny Josoa. Ao anatin'izany no andinitsika ny lohateny manao hoe monina eo amin'ny tany ao anatin'ny andro vitsivitsy. Miarahaba sady manasanao anaraka izany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha tompontsika mivavaka ny fiarantsika mianatra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mankasitraka anao izahay noho ny tombonandro omenao anay, azahoanay manovy fahalalana ara-panahy mitondra ao amin'ny famonjenao. Andray lesona avy amin'ny fonenan'ny zanak'Israely teo amin'ny tany nampanantenana izahay, koa mangataka ny fanahinao hanokatra ny sainay ahitanay lesona sarobidy avy amin'izany tantara izany. Ampio izahay tsy hompian'ny mpanadino fa hompian'ny mpakatoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny andininy fototra izay ataontsika tsenjery dia ny oabolana toko 12:1 Anterantsika manono izany. Oabolana toko 12:1 Ny fahamaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary kosa mahatonga fahasosorana. Tafapetraka tao kanana soamantsara ihany ny zanak'Israely, taorian'ny adina hatreny izy ireo ahazahoana n'izany tany izany. Ao anatin'ny karazam-piarahamonina rehetra nefa dia mety hisy hatrany ny tsy fitoviam-pijery sy ny hevitra tsy mitovy eo amin'ny mpiarahamonina. Mety hiseho izany na dia eo amin'ny mpiara-miasa ho an'ny tompo aza. Mety hiteraka tsy fahatakarana ny hafa ireny fahasamihafa ampijery ireny. Ho fantarintsika amin'izao fianarana izao ao amin'ny Josoa 2:20 ny tsy fifankazoan-kevitra teo amin'ny zanak'Israely. Ao amin'ny fiandohan'ny bokin'ny Josoa dia nobaikoan'i Josoa ny fokotany atsinanan'ny Jordana mba hanampy ny fokotany andrefana amin'ny ady. Dia nanao izany tokoa izy ireo. Taorian'izany dia niverina hitan'ny Jordana ho any amin'ny tany ireo foko nanampy ny tao andrefana ireo. Tamin'izany fodiany izany anefa dia nanorina alitary izy ireo. Natezitra mafy ny fokon'ny zanak'Israely izay nonina teo andrefan'ny Jordana io alitary io. Izao sahady no lesona azontsika sotonina avy amin'izany toe-javatra izany. Tsy tokony ho maika isika ahita lafirasiny eo amin'ny fihetsika taon'ny hafa. Tokony ho tadiavina mandrakariva izay sy ny filaminana sy ny firindrana amin'ny fiarahamonina rehetra, ao anatin'izany ny fiangonana. Any Jesosy ny fiangonana. Izy no nanome andraikitra manokana ny tsiraray, ka raha tsaroantsika hatrany izany dia tsy ho tafitony isika fa hanana fiadanana rehefa tojo olana. Izy no mifehy sy mandamina ny zavatra rehetra. Farana sady ny fiarantsika mianatra androany, saotra noho ny faharetanao, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Parc Terabako. Ooh.
AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.